Restez. 1, 2, 3, lève. Ça va, hein? Il y a combien de Omby enina amby roapolo sy eninjato sy arivo no vita vaksiny teny amin'ny tanàna kely antsoina hoe Betaba, Fokontany Tsinjorano, commune Manerinerina, distrikany Ambatoboeny. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-panaovam-baksiny ho an'ny taona 2024. Amin'ny ankapobeny, tratra ny tanjona raha ny zavatra hita teny an-toerana. Ireo omby arivo tonga voalohany dia maimaim-pona ny fanaovana vaksiny izy ireo. Ary na ena ho 500 ariary ny fanaovam-baksiny ho an'ny omby tsirairay raha 700 ariary zany amin'ny andavanandro. Satria teo amin'ny 700 zany ny vinavinaina eo vita vaksiny amin'ny tian'oloan'ity dia raha nisany omby teo dia mino fa ho ampy zany zay isa zay. Natao moa izy ny safidiana manokana ho an'ny faritra ato amin'ny distrikana Ambatoboeny, commune rurale Manerinerina, ato amin'ny Fokontany Tsinjorano, satria anisany manana besaka zany ny olona ato anatin'ity Fokontany ity, satria raha araka ny statistika dia mitovitovy ny isan'olona tsy ny isan'ny omby. Ka eo ihany koa ny fahavitriany zareo tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny vaksiny dia zay zany ny safidirany manokana ho an'ny Fokontany Tsinjorano nankalazana ity fety androany ity. Navitrika dia navitrika koa ny rehetrarehetra tatiana ny autorité satria hitantsika teo fa tonga hatramin'ny préfet de Mahajanga nanatrika tatsisy ny député Ambatoboeny nanome voninahitra ny lanonana zay natao taty. Anisany olana lehibe ho an'ireo mpiompy ny tsy fahafantaran'izy ireo ny tombotsoa azo amin'ny fanaovam-baksiny, ka izany no mahatonga izy ireo tsy mavitrika amin'ny fanaovam-vaksiny ireo biby fiompy izay ompiny. Zava-dehibe tokoa moa ny vaksiny indrindra ho an'ny biby fiompy ary indrindra moa izay ny aomby izay nametrahany ministera politika mazava zany mikasika ny omby satria nametrahana direction manokana misiny ny mikasika an'izany aomby zany. Ka izany zany hoe zava-dehibe ny androandroany ho anay aty amin'ny faritra Boeny satria ny aomby moa faritra Boeny no tenenina dia anisany manana ny maizy azy satria anisany tanany laharany voalohany zany raha eo amin'ny lafin'ny fiompiana no jerena ary mavitrika ihany koa ny olona amin'ny fanentanana rehetrarehetra. Hatramin'ny alina moa taty zany nisy sy mandrimandry ary nisy ny fanentanana ny olona mikasika ny lalàna vaovao décret 2017/023 izay nampafantarina an'izy ireo ny tsy adinina anatin' izany décret vaovao zay. Dia zay zany no azoko ambara mikasika ny lanonana zay nampanaovana. Folo ireo dokotera biby mitsabo ireo biby fiompy ato amin'ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao. Anisan'ny tanjona lehibe ho an'ny ministry ny fambolena sy fiompina ny fanenana ny tahan'ny biby fiompy maty ato amin'ny faritra Boeny. Ho an'ny taona 2024 lasa teo iny efa tratra ny tanjona amin'ny ankapobeny raha ny voalaza ny solotena ny ministera.